Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omena antsika anio miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpianatry Kristy dia nomeny fahefana hanasitrana ny marary sy hamoaka ny fanahy maloto. Araka ny voasoratra amin'ny filazan'ny tsara amin'ny Matio 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy niantso ny mpianatra 12 lahy eo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba hanyrofo rehetra. Vitanao olona izany ary porofony miasa ao amin'ny fanjakany. Araka ny voasoratra ao amin'ny filazan'ny tsara ny Lioka 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no hamoahako ny demonia dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Sahiny joro fitaovana nafaka ny herin'ny maizina e. Vavaka isika. Ray ao, ity ao, manaiky ampiasainao ho fitaovam-pitahiana mba hanehoana ilay fahefana mahery vaika izay anananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.